Araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny pejy feon'ny demokrasia moa dia nanao fihetsiketsehana androany ireo miaramila izay efa navita servisy roa taona izy ireo moa dia mitaky ny mba hanaovana rangazoma an'izy ireo. Fa ny zavanisy tany Antsirabe kosa raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny Dinoskispas dia mpitaona boriky roa hita faty tao Antsirabe. Nahitana fatin'olona roa lahy sy vavy tany Sahatsio Antsirabe ny androany maraina. Raha araka ny voalazan'ny loharanom-baovao dia mpitaona boriky izy ireo ary ny nahavarina dia ny boridana ny tapany ambaniny ilay lehilahy. Fantatra ihany koa fa efa tonga teny antoerana ny manampahefana ny androany. Ny antoko TGV moa dia tsy misy tsy mahafantatra izany fa anisan'ny antoko izay tena natanjaka teo aloha ary tsy azo atao n'inona izany antoko izany. Ankehitriny anefa dia mitaky fifampidinihana izy ireo. Nanao fanambarana ny androany ny antoko TGV fa vonona ny hisokatra amin'ny fifampiresahana. Mangataka ny FFKM izy ireo hanelanelana izany fifampiresahana izany. Namafisiny izy ireo ihany koa fa ilaina ny fifampidinihana amin'ny fahatongavana ireo fianakavibe iraisam-pirenena amin'izany fifampiresahana izany. Ndeha somary arantsika kely ny horonan-tsary ny mikasika an'izay antoko TGV izay mitaky fifampidinihana ary mitaky fifampiresahana ihany koa. Madame Ministra zay dia tonga eto to isika mpiantso nareo mpanao gazety zahay ary mpiantso ihany koa ireto mpikamba zay mpiaradia amin'ny filohan'ny Republika zany hoe ro mpiaro ny ara-dalàna hatramizay ka hatramizao dia mitondra hafatra manoloana ny zavatra miseho eto amin'ny firenena. Rahantsika nahita zavatra maro nomaly moa nisy karazana hoe fisambora zay namagna mpiara-mitolo ato agnatiny tia mpiara-mitolo manohana ny président Iandro Rajoelina tonga eto zahay mitodika amin'ny vahoaka malagasy rehetra ary mitodika amin'ny tompon'andraikitry maro samihafa eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Raha mahafantatra fa andalo situation sarotro Madagasikara amizao fotoagna zao ary efa mazava ny lalak'izora voantsika amin'ny krizy dia ny voalohany am'izany dia hoe ndao ho apetraka eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny fitonena ny fiaraha-midinika ary rosona tokoa zany fiaraha-midinika zany zay hotaritiny ireo ray aman-dreny ara-panahy ny FFKM ary tsy ny FFKM ihany ny mpisehatra politika rehetra ny hery velogno rehetra dia miara mikondoa miezaka hiaraka hikondoa hijery ny vahaolana maharitra zay mahasoa ny malagasy rehetra ka mbola manamafy zahay eto manoloana ny vahoaka malagasy anisany manana kolotsainy tia fihavana tia firaisankina tsy tia zany fantatsahan-draha zany tsy tia zany fifandona izany ny vahoaka malagasy manerana ny nosy ka zay no amafisinay eto satria efa miroso am'izany diniky maro samihafa zany itsika raha tsy diso ny teninay dia itonga eto ihany koa ireo communauté internationale zay hanampy atsika hitondra ny traikefany ny amin'ny hirosona am'izany filaminana hirosona am'izany fifampidinihana zany mba ahitagna ny marimaritresa fa ny malagasy rehetra dia miandry zay fifampidinihana zay miandry ny fifanatonana zay miandry ny fifampiresahana milamigny malalaka satria nosy tsika malagasy ray tsika mitovy fitenin-dray tsika ka ny vahaola hitondragna ny am'izany ataontsika hoe filaminana zany de tsisy afa-tsy ny fifampiresahana ary zay raha teo no efa matimatesany filohan'ny Republika Iandro Rajoelina amin'ny hoe ndao ifampidiniky ndao ifampiresaka ny malagasy mba ahafahantsika miroso am'izay vahaolana izay mety ho an'ny firenena mety ho an'ny malagasy rehetra zay ko dia manao antsoavo zahay amitsika tompon'andraikitry maro samihafa mba hanaja zay dingany efa vitantsika hatramizay azo lazaigny hoe miroso am'izay fifandaminana miroso am'izay fifampiresahana mba ahafahantsika mitondra vahaolana ho anty firenena malalantsika ity ko dia mafisinay eto mbola eto zahay vahoaka maro anisy zay mpiaro ny ara-dalàna ao an-damosigny Filoha Iandro Rajoelina
dia tapakevitra vonona andray anjara amin'izany teniky iarahana zany mba ivoahany malagasy amin'ny krizy mba tsy hisy any raha latsaka fa sara be vahoaka malagasy ny firaisankina sy ny fiavana. Ino moa ny fitakina fampidinihana izay nataony antoko TGV nanao fanambarana izy ireo androandroany fa vonona ny hisokatra amin'ny fampiresahana. Nangataka ihany koa ny FFKM izy ireo hanelanelana izany fampiresahana izany araka ny hitantsika tamin'ny horonan-tsary teo. No hamafisina izy ireo ihany koa fa ilaina ny fampidinihana amin'ny fahatongavana ireo fianakaviam-be iraisam-pirenena ao anatin' izany fampiresahana izany. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay ianao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiatiny sesisesy zay fa tsala veneno resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.